Ny karazan-tsakafo maro karazagna no hita fa mampiavaka Marantsitra, izy ka oharina amin'ny faritra hafa agny eto. Ambanivoly Marantsitra agnisan'ny mibantoerina ny resaka sahoaba. I sahoaba zegny raha tegna tian'olo, fa ny asehoko anao eto dia tsy dia ny sahoaba loatra fô ny fagnanaovana godrogodro amin'ny faritra Marantsitra. Misy dingana maromaro arahiny rehefa hagnano io godrogodro io, ary ilagna zavatra maromaro fahiky toy ny vanille, siramamy, menaka, vary fotsy, bozy, sivagna ary ondroko. Izy koa efa pare raha jiaby zegny dia ny atao voalohany ny fandonoagna vary fotsy izay andeha hidisanigny mba ho lasa malemy tsara ary mba ampamoramora ny fandisanagna azy. Rehefa afaka fotoagna vitsivitsy eo hidisanigny vary fotsy nalogno io ary atao potika tsara ka ny lemo sy ny halo ny fitaovana hoentina handisanagna azy raha ohatra ka tsisy masiny. Rehefa hita fa potika tsara ny vary izay nidisanigny igny dia alaigny ny sivana anivagnana azy. Faharoa magnaraka zegny dia ny resaka vanille. Ilaigny vanille amin'ny fagnanaovana godrogodro mbô hampatavy azy. Karohina amin'ny bozy izy, ifiahina amin'ny famiam-vanille koa efa vita ny fikarohana azy. Rehefa vita raha jiaby zegny, velomina amin'izay afo ary atotry ny vilagny izy koa efa velogno ny afo, isorana menaka agnatiny mba tsy hampipetapetaka ny godrogodro aminazy. Fagnaraka zegny dia ny fagnanaovana tambero, dia siramamy no fagnanaovana azy io. Ilaigny tambero mba hampatsaratsara sy hanome loko ny godrogodro ary afangaro tsara mba tsy hipetapetaka amin'ny vilagny koa izy. Kofa vita amin'izay tamberon'igny, zay amin'izay vao avariny ranombany sy ny siramamy ary andramanagna izy aveo ahaizana fô ampy tsara na tsy ampy ny siramamy. Izy koa fa ao tsara ny amamian'ny ilay ranombany izay navariny tagnaty vilagny misy tambero zay vao miditra amin'ny andinin'ny fahatelo farany dia ny famarignana ny varovatoto ary arorogna tsara tsy tapaka izy mba ho masaka tsara ary tsy ampahela izy zay vao mivoaka. Dia izy koa efa mivoaka na tsara igny izy, isorana menaka amin'izay zay vao takofana amin'ny rakobilagny mitsiketraka ary atao afo eo amboniny mba ho masaka tsara. Ambela amin'ny toerana hafa izy ka fa masaka, afaka fotoagna elahela mangatsiatsiaka izy, zay vao tegna tsara hohanigny. Ke karakaraha zegny ny fagnanaovana godrogodro amin'ny vary fotsy aty amin'ny faritra Marantsitra. Tsotsotra hely magnano azy io, fa mbola maro ny karazany raha azo afangaro azy izay mahampatsaratsara ary mampiavaka. Leba Yukon dia namorona iny orinantsary igny mba ampianarana ny ologno izay tsy mahay magnano godrogodro amin'ny vary fotsy.